ary flohany malagasy rehetra tsy akanavaka ny tenako satria masina loatra ary sarobidy loatra amiko ny fifamatorana sy ny fifanekeny misy amiko sy ny vahoaka malagasy. Eto dia manavao hatrany ny toky ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo fa amin'ny heriko rehetra sy ny foko manontolo noa anatanterahako ny adity sy ny andraikitra. Miarahaba antsika rehetra ary mirary taom-baovao finaritra ho antsika rehetra izay mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy. Ny masakazontsika rosandroany moa dia ireo lahateny na faneho-kevitra nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny firarihana tratry ny faran'ny taona 2023 ary ihany koa ny firarihan-troa amin'ny taona vaovao 2024 izao koa manantena antsika rehetrarehetra ary mirary sohatrany koa antsika rehetrarehetra izay mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy. Koa ireto daholo ny lahateny izay nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mba mahana ny olana na mahana ny fahantrana izay mandroa izay mahazo antsika vahoaka malagasy. Maro manko ny teboka, maro ny foto-kevitra izay nataony ary nasehony tamin'ny fandaharana manokana izay nataony natsipiny ary nitsipiny tamin'izany ny mahakasika ny andry telo famahana ny fahantrana antsika vahoaka malagasy. Nisy point anankitelo izay ho hitantsika eto amin'ny video eto asehontsika avy eo ary eo ihany koa ny famahana ny resaka angofo na hoe resaka jirama izay mahatonga ny fahatapahana jiro isan'andro isan'ora ary isaky segonda dia tapaka foana ny jiro noho ny fampiasana gazoaly hono hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary io ihany koa ny fitaovana efa antitra ary efa labe ka izany no nitenenana fa hoe misy vaholana na hoe solution izay ametrahana ny panneau solaire izay ngeza be na io eo amin'ny renivohim-paritany na eto Antananarivo renivohitra na any amin'ny distrika ary na any amin'ny faritra izay nahazo amin'ity panneau solaire izay mandeha amin'ny alalan'ny masoandro. Eo ihany koa ny faneho-kevitra izay nataony mba hamahana any ity ataontsika hoe embouteillage ity izay miteraka fanatohanana izay miteraka eo ny tobily eo ny olona izay feno hipoka tokoa ny renivohitra atsika eto Madagasikara ka izany nahatonga ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nitondra famahana nitondra vaholana izay amin'ny alalan'ny teleferiky moa ve tena io tokoa ve no vaholana eto amin'ny kapitalitsika eto Antananarivo ity teleferiky ity. Otrina mono ny depansy, otrina mono zavatra na lanina volana lanina tamin'ity teleferiky ity. Raha ohatra ka hoe zany tokoa ny vaholana, raha ohatra ka hoe io no tena vaholana mba hampahombina mba hampandeha malaky ny zavatra rehetrarehetra eto an-tampon-tanàna ny renivohitra Antananarivo dia angamba tsy haiko hoe zany tokoa ve ny vaholana fa mbola maro ireo lalana manerana nosy manerana Madagasikara izay mbola lalan-tany mena. Eo ihany koa misy fotaka ratsy tena ratsy na zany io RN7 na RN44 na RN2 izay misy goka simba tanteraka ny lalana. Maro ny lalana simba raha ohatra ka hoe misy fomba fiten'olo manoatra an'izao hoe tsy Antananarivo rery ny Madagasikara, tsy Antananarivo rery ny fampandrosoana ka ohatra ny adiny ve any amin'ny faritra tenenina foana manko fa hoe amboariny lalana atao goudron rehetrarehetra nefa kosa ohatra ny feo ihany no hoe no fa lalana tsisy vita lalana feno simba mitaraina ny ataontsika hoe mampiasa na ireo mpamily chauffeur zany na ireo vahoaka entina izany ary ihany koa na ponina
lalana any amin'ny toerana dia samy mitaraina mijaly satria tsisy zavatra mandeha simba tanteraka ny lalana ary ny ataontsika hoe lalana tokony ho vitany 2 heures de temps na 3 heures de temps lasa vita 10 heures de temps na 11 heures 12 heures de temps ohatran'izany daholo ny zavatra iainana any amin'ny faritra rehetrarehetra. Zay no zavatra tenen'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hitondra vahaolana hamahany olana izay makasika an'izany rehetrarehetra zany, na io resaka ekônomia, na io resaka fisalim-bahoaka, na io koa io resaka politika. Zay no masaka antsika roso fa ireto misy vidéo afaka mijeritsika izay fandaharana vitsivitsy izay nataony tao amin'ny Facebook ny Andry Rajoelina. Ary ihany koa teo ihany koa ny tamin'ny ireo telerahavavy na radio na ahitantsika ity tonga-kevitra izay natao filoham-pirenena Andry Rajoelina. Move tena hitarika vahaolana tokoa ity zavatra tenen'ny filohantsika ity, fa maro manko ny zavatra niseho tamin'ny fitondrany. Izao izy vonona hono hitondra vahaolana ary vonona hampandroso sy hampafainganana ny tsika vahoaka malagasy fa indrindra firenenantsika ity izay tsy sasatra ao anatin'ny fahantrana tanteraka. Maro sy tamosaina ny zavatra tenen'ny filoham-pirenenantsika torak'izany mikasika ny problema na olona mikasika ny rano. Eo ihany koa resaka tsy fahatetana koa maro ny zavatra teneniny koa engany mba tena ho tanteraka koa zay zavatra lazay ny filoham-pirenenantsika mba tsy ho resaka mba afafotsiny fa tena tanterahana rehetra atao mba ho olana maharitra sy mba olana tena izy amin'ity firenena manaratsika ity. Koa zay no arta sy moderne ary manaja ny tontolo iainana mba ampiena ny fitohanana lavareny iainany vahoaka isan'andro isan'andro. Noho izany dia hotokanantsika sy ho ampiasaina amin'ity taon'ity ny teleferika izay ampifandray ny eny Anosy mandalo Soarano, eo Tanimena, Akorondrano, Alarby, Ivandry, eny amin'ny Coliseum Analamahitsy ary eo amin'ny lycée français eto Ambatobe. Toy izany ihany koa ny train urbain izay amakivaky ny renivohitra miala ny Ambohimanambola hatreo amin'ny gara eo Soarano. Izany tetikasa rehetra izany dia hitondra fanavozana lehibe eo amin'ny sehatry ny fitaterana eto Madagasikara sy eto amin'ny renivohitra ny firenena. Ho anareo zanak'ampelezana monina sy mila sy mitady ravinahitra any ivelany, eniko ary tsapa ny fahasairanana iainanareo amin'ny fikarakarana passeport. Ka raha imbolana ny fahavitany izany teo aloha dia hovitaina ao anatin'ny iray volana izany rehefa feno ny fepetra sy voapetraka ny antotan-taratasy rehetra ilaina amin'izany. Ary ametraka sapadrara manokana eo anivon'ny Masonvo ao Paris isika mba ahafahantsika manafaingana ny fanomezana passeport ho an'ny zanaka ampelezana any ivelany any Europe. Ho fanatsarana ny fitantanana sy fanafainganana ny asam-panjakana rehetra dia iroso bebe kokoa sy anafaingana bebe kokoa sika eo amin'ny lafiny digitalisation na ny fanatsarana ny fanavozana aitao arakajy mirindra. Zany no apetratsika dia anisan'izany zany ny fanomezana ny identifiant unique, zany hoe ny olona iray voateraka dia omena laharana ahafahana manaraka ny fiainana iray manontolo izay ampiasainy amin'ny raharaham-panjakana rehetra izay ilaina an'izany mandritra ny fiainany. Hotohizana ary ho afainganana ny rana ireo karne-pokotany manerana Nosy. Tokony ho vita hatramin'ny volana Jona
izao zany amin'ny taona ho avy ny fanantanterahana ny fanomezana izany isaky ny tokantrano. Ny tanjona dia tsy maintsy mipaka isaky ny tokantrano ny fampatrona izay hoentina sy apetratsika. Mikasika ny fitondrana azavana isaky ny tokantrano kosa dia anisan'ny fanamby lehibe antokoa izy io. Araky ny fanomezatoky izay natoko dia itoy ny fizarana ireo kit solaire na ny hazavana ho anao izay ho atao manerana ny nosy enina hatrany amin'ireny toerana farak' izay alavitra tsy misy jiro reny dia tsy maintsy ataotsika miaza ho ny 570 isanjato ny tokantrano ao anatin'ny aiziny. Zay no hanaovantsika an'izany tetikasa lehibe sy goavana zany. Ary inoko fa hitondra fahazavana ho an'ny malagasy maro anisa sy ho an'ny Madagasikara izany fanamby lehibe apetratsika izany. Mikasika ny rano dia henoko sy tsapako ny nandro sy vanim-potoana izao. No zany dia ametraka vahaolana maharitra isika amin'ny fanomezana rano fisotro madio manerana ny nosy tatsika ny pipeline any atsimo. Raha tsy ahivina dia ny 570 isanjato an'ireo entana afarana ny Toamasina avokoa. Izay no nanamboaratsika ny autoroute voalohany eto Madagasikara mampifandray an'Antananarivo sy Toamasina, satria ny famoronana sy ny fanamorana ny fitaterana ny entana dia mampisy fiatraikany lehibe eo amin'ny lafiny ara-toekarena ary mampidina ny vidin'entana ny fahavitan'izany autoroute izany. Ka zay no fanamby apetratsika ihany koa ary tsy maintsy hofitaina ao anatin'ity mandat vaovao ity izany autoroute voalohany eto Madagasikara zany. Ho anareo fianakaviana tena sahirana kosa izay nolazaiko fa hitsinjo manokana anareo anafaka anareo anatin'ny fahantrano ary indrindrindrindra anatsara ny fiarim-piainanareo. Noho izany dia isy ny fananganana toeram-ponenana sy famokarana vaovao ao anatin'ilay tetikasa titre vert izay ametsika ihany koa ny anarana ny tetikasa io dia hoe ankonana miarina. Satria raha sahirana ny ankonana ankehitriny dia ataotsika izay ampiarina ny fiainan'ireny vahoaka malagasy sahirana ireny. Zay no ametrahantsika n'ilay hoe ankonana miarina ho fanamafisana sy ny fitsinjovana sy ny fanatsarana ny farim-piainan'ireny vahoaka sy fianakaviana ireny amin'ny ankapobeny. Noho izany dia isy ny sivana sy ny fandraisana ireo fianakaviana mba ahafahan'izy ireo mizotra makany amin'ny fiainam-baovao, afaka mamokatra sy mivelona ao anatin'ny tanàna vaovao voalohany izay ho petratsika izy ireo. Izany dia ho ataotsika ho tanterahana tsy dia lavitra loatra ny renivohitra fa dia ho ataotsika ho tanterahana etsy Tsimabeomby, Arivomamo, eo amin'ny velaran-tany mirefy 800 hektara mba alaivo sara an-tsaina fa izany hoe avo 10 eny ny habean'izany tany zany mihoatra ny 67 hektara tany lehibe goavana no anaovantsika an'izany tetikasa vaovao zany. Ary trano mifanaraka amin'ny toetrandro ankehitriny moderna nefa zaza mifandraika amin'ny filany roaponina izay ho afindreny izany tetikasa izany. Isitraka fampiofanana ireo fianakaviana izay ho afindreny, isy trano fonenana ary indrindrindrindra tany fambolena isaky ny ankonana izay omenan'izy ireo mba ahafahana manovana fiainany iray manontolo. Isy ihany koa ny fametrahana ireo fododrafitrasa sy sapan-draharaha manakaiky sy ilain'ny vahoaka ary ho maimaim-poana ny fampianarana ny fitsaboana izay apetratsika eo anivon'izany tanàna vaovao izay ataotsika
ao anatin'ny enim-bolana ny fametrahana an'izany tetikasa vaovao izany. Fa ao anatin'ny telo volana voalohany kosa dia efa misy apahany maro ireo fianakaviana izay afindra sy ionina eny amin'izany tanàna vaovao izany. Ametraka fanovana ihany koa isika eo anivon'ny fitsarana. Mikasika ny ady tany izay maro be ny fifanolanana ara-pitsarana eto amintsika dia manome toromarika aho anenjehana sy anasaziana mafy ireo atambazotra izay mpanao osika sy mpangalatra tanin'olona. Toy izany ihany koa tsy eken'ny saiko ny mahita ireo tranga maro samihafa amin'ny fanolanana indrindra amin'ireo zaza tsy ampy taona. Melohako ary melohan'ny lalàna ary mila sazy fariky izay enjana ireo mamao fady manao an'izany fihetsika izany. Tamin'ity taona 2023 ity mantsy dia 2.7 nisan'ireo zaza niara ny erisetra ara-nofo araky ny antotanisa izay voaray teny anivon'ny fitsarana. Noho izany dia ametraka sazy isika faran'izay mafy ho an'ireo izay navandoza manao an'izany fihetsika mamao fady zany eto amin'ny firenena. Ka akoatra ny fanagadrana mandra-pahafaty dia ho atao sesitany daholy izay mpanolana zaza tsy ampy taona. Fa indrindrindrindra izy fepetra ara-pahasalamana ho raisina mba tsy hisy tsony ny filan'izy ireo na atsona amin'ny anarana teny vahiny hoe castration chimique, izany hoe hotsondromona amin'ny filahin'izy ireo mba tsy ahafahany manimba ankizy sy manao izany asa mamao fady sy asa ratsy izany intsony amin'ny fiainany iray manontolo. Isy fanovana mifanaraka amin'izany ny afehezan-dalàna famaizana na ny code pénal ahafahana mamaritra ny fampiarana ireo fepetra izay apetratsika ireo. Etsy andaniny kosa dia ho amafisitsika hatrany ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny fakana-keriny ary indrindrindrindra ny asan-dahalo izay ny amaro tao anatin'izay herinandro vitsy izay. Eto dia mamety romarika ny tompon'andraikitra rehetra anamafy sy dina amin'izany asa ratsy rehetra izany ihany koa mba iaina ao anatin'ny filaminana sy ny fandriampahalemana ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy. Amin'izao fatongavany faran'ny taona izao dia isy ny fanelefahatsazy faobe na ny remise de peine izay ho avoaka amin'ny didim-panjakana izay ho hitanareo manomboka rapitso. Tompoko lahy sy tompoko vavy,